misedra di sarotra ve ny fiainanao no ireo olana marobe izay mise to mila hampanohy fo mampiseto ity misy vaolana lazaiko anao misedra di sarotra ve ny fiainanao no ireo olana marobe izay mise to mila hampamohy fo mampisento ity misy vaolana lazaiko anao haolay jesosy fa haolana hoaisio anao izy ilay fitiavana sy fiadanana raiso izy anio oekeo mpamonjy anao de ho azonao antoka tokony hoavina ratofaorina indray no mianjady aretina sy aiai mandratra fo reo zavatsarotra manjo iainanao ity misy vaolana lazaiko anao haolay jesosy va haolana hoaisio anao izy ilay fitiavana sy fiadanana raiso izy anio oekeo mpamonjy anao de ho azonao antoka tokony hoavinao haolay jesosy va haolana hoaisio anao izy ilay fitiavana sy fiadanana raiso izy anio oekeo mpamonjy anao de ho azonao antoka tokony hoavinao fa le miarapantsika indray ry avana malala amin'ity anio ity ary manonona ny fiadanan'ny tompo atsika tsiraray avy naiza toerana misy antsika tonga amin'ny andro faefatra tsika ankehitriny izay anolorana indray ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo olona mila toky mety gaga angamba ianao hoe fa maninona moa no zarazaraina tahaka izany ity lohateny ity ny olan'ny zanak'olombelona dia tsy mitovy ary mety misy ny kivy fa misy ny tsy manana izany fahakiviana zany misy ny mety hoe mieritreritra faharesena fa misy tsy mieritreritra faharesena zany zay tonga antsika mandinika aloha hevitra maro amin'ity fito andro misesy izay ahafahantsika mihitsy izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ho tena zava-misy eo amin'ny fiainantsika mialohan'ny aniko afantsika ny tenin'Andriamanitra dia hanondrika ny lohantsika sika hifafaka.
andriamanitra rainay, reto indray izay tonga iain'ny teninao amin'ity anio ity. Misaotra satria ny teninao dia nataonao ho anay tsirairay avy, ary nataonao ahafahanay hakana hery ary atrehana ny olana marobe izay menjady eo amin'ny fiainanay. Sokafo ray malala ny fonay hahafahanay mandray izany teny izany, ka izany teninao izany dia tena hameno toky tokoa ny fonay tsirairay avy, ka tsy hanatahotra izay miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonana mivavaka. Amen. Zava-dehibe tokoa ry havana, ny lohahevitra androany dia ny hoe ho andro izay mila toky. Maro tokoa ny olona ankehitriny ny very toky, manjavozavo ny lalana, tsy fantatra hoe hoaiza tokoa ty izaho ty. Fa izao amin'ity androany ity, amin'ity anio ity dia Andriamanitra dia hanoro lalana anao. Andriamanitra dia tsy hamitaka anao. Izay voalazan'ny Nomery, Andriamanitra tsy olona ka handainga. Ka izao andeha arintsika hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra, satria izany tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona izay voary namboarin'Andriamanitra. Ny olombelona manko dia tsy afaka mandeha irery, fa tsy maintsy misy hery miaraka aminy. Ary izay mihitsy nanamboarin'Andriamanitra ny zanak'olombelona. I Adama sy Eva rehefa tao amin'ny sahedena dia notafian'Andriamanitra ny heriny izy, ary feno ny fahatanterahana vokatra izany. Isika ihany koa izany, raha teo tonga amin'izay toerana izay, dia mila ny herin'Andriamanitra, mila mitafy ny herin'Andriamanitra. Izay atoko 7:20 ka ny 2:2. Izay atoko 7:20 ka ny 2:2 ry havana no jerentsika. Izay atoko 7:20 ka ny 2:2. Zao voalaza ny tenin'Andriamanitra: raha mitan-drano ianao dia ombanao aho, ary raha mitanony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may, ary tsy rehitra aminao ny lelafo. Tafana malala. Raha mitan-drano ianao dia ombanao aho. Zavatra efa nitranga izany, tantara efa niseho izany. Tao anatin'ny Baiboly dia tsy ny tantara zanak'Israely rehefa tonga teo an-dranomasina mena. Rehefa nofahana avy any amin'ny tany Ezipta izy ireo, hamonjy ny tany izay nampanantenan'Andriamanitra ho azy ireo. Nosaran'Andriamanitra roa ny ranomasina mena, ary ny tenin'Andriamanitra dia miresaka fa nandihy tahaka ny fandehanana amin'ny tany maina ny zanak'Israely. Hain'Andriamanitra izany re. Ombanao aho raha mitan-drano ianao. Tsy maty an-drano izany tsika ry havana. Mafeno olana izany ary eo amin'ny fiainantsika, andeha hoaritsika ohatran'ny hoe olana izany. Hain'Andriamanitra manala izany ry havana. Hain'Andriamanitra ny mampandeha anao ao anatin'ny lalana tsara tarehy. Hain'Andriamanitra izany. Raha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may. Izany ve dia mba hitombona ry havana? Fa mitombona izany amin'Andriamanitra. Ny afo dia mandoro, kanefa dia mitombona izany raha miaraka amin'Andriamanitra isika. Andriamanitra tsy olona ka handainga. Efa naseho an'izany tamin'ny tantarandry Daniel, naman'i Daniel 3 lahy, Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Na tsy mpitao anatin'ny lafaoro izay nafanaina impito, nafanaina impito, kanefa tsy may izy ireo. Rehefa malala. Nataon'Andriamanitra ny tany aloha tsy ho ataony amintsika ihany koa ve? Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Hain'Andriamanitra izany ry havana malala. Mila mahatoky isika, mila mino isika eo amin'ny fiainantsika, dia afaka miditra amin'ny fahafenoan'Andriamanitra. Jaona 10. Ao amin'ny Jaona 10
dia miresaka izao teny izao Andriamanitra. Jaona toko 10 ka ny 7 Jaona toko 10 ka ny 7 ka hatramin'ny 7 Jaona toko 10 ka ny 7 ka hatramin'ny 7 zao volazan'ny tenin'Andriamanitra. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ondriko mihaino ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ary izao manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy harombaka azy amin'ny tanako. Samana malala. Ny ondriko mihaino ny feoko. Ny zanak'Andriamanitra izay mihaino ny feon'Andriamanitra izany, izay mihaino ny feon'i Jesosy, dia izao anomana ny fiainana mandrakizay ary tsisy harombaka azy eo anapelantanany Jesosy sy Andriamanitra. Tsy misy harombaka. Daniel angery havana nalefa tao anatin'ny lavaky ny liony. Nalefa tao anatin'ny lavaky ny liony izy. Fa inona no nitranga? Nandrotodrotika azy ve ny liona? Tsy riavana. Nakombiny anjely ny vavan'ny liona. Tsy misy harombaka antsika eo ampelantanan'Andriamanitra riavana. Izany lay Andriamanitra izay tompontsika. Izany lay Jesosy izay tompontsika. Tsy hamelantsika ho viraviran'ny Satana izy. Tsy hamelantsika ho pitehan'ny Satana izy. Andriamanitra mahery no tompontsika riavana malala. Ao amin'ny Jaona voalohany toko 15. Jaona voalohany toko 15. Mitserentsika ny tenin'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 15. Jaona voalohany toko 15 ka ny 17. Jaona voalohany toko 15 ka ny 17. Zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Izany no soratako aminareo izay minina anara zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Izany ozy izy. Nosoratako aminareo izay minina anaran'izy ozy izy. Zanak'Andriamanitra. Ko antsika izay mino an Jesosy. Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay. Tsy misy olona afaka manome ny fiainana mandrakizay. Afa-tsy Andriamanitra irery. Tsy misy olona azontsika hianterana ao amin'izany riavana malala. Fa faneketsika an'Andriamanitra. Ny finoantsika an Jesosy izay no azaontsika fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay moa dia izao fiainana tsy manam-pahatamperana. Fiainana tsy manam-pahatamperana. Mba tianao ve ny an'izany fiainana tsy manam-pahatamperana izany? Ho velona mandrakizay. Hiaina amana rivo-taonany izaso ianao. Ary tenin'Andriamanitra dia tena miresaka an'izany. Arivo-taona tsika ho any an-danitra ary efa midina eto tany ilay Jerosalema vaovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Sy Andriamanitra sy ny olo-bovonjy dia hiaina eto mandritra ny mandrakizay isika. Riavana malala. Tsy misy olona afaka nomeanao an'izany. Tsy misy olona afaka nomea izany fiainana mandrakizay izany. Toko manahoana izany meny Jesosy antsika izany riavana. Toko manahoana. Maro ny olona no mieritreritra fa ity fiainana eto tany ity no fiainana any azo hiainana. Any natao an'ny olombelona tsy riavana. Manana fiainana tsara lavitra noho izany Andriamanitra izay omena antsika. Amin'ny Isaia toko 120 mahafinaritra ity teny ity ary mampitandrina antsika ihany koa anefany ny amin'ny lalana izay diavintsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika. Isaia toko 120 ka ny 10. Mampitandrina antsika Andriamanitra ny amin'ny fanarahana azy. Fa zavatra tena misy eo amin'ny fiainantsika
ity resahan'ny Isaia 40:1-50 ka ny 10 ity. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra ao, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ka vanany fahamarinako aho. Aza matahotra ianao, ny teny aza matahotra riavana dia miverina eo amin'ny 900 ao anatin'ny Baiboly. Zany hoe isan'andro Andriamanitra dia manome an'izay ho an'ny olona tsirairay. Tsy tokony hanatahotra isika isan'andro fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra no ilaina. Isan'andro dia mahazo ny teny hoe aza matahotra isika. Aza mierikerika foana. Andriamanitra dia manasa antsika mba tsy herikerika rehefa miaraka aminy, fa zainona vao mivadiny lota riavana. Efa nasoran'Andriamanitra tao amin'ny tanàna feno faharatsiana sy feno fahalotona arena maloto, dia mbola nitodika ihany rehefa navotana tao dia lasa fongatsira. Indraindray isika dia manao izany eo fiainantsika na dia efa miaraka amin'Andriamanitra dia mbola mitodika any amin'ny fahalotona, mitodika any amin'ireny zavatra ny tany izay tsy ankasitran'Andriamanitra ireny rehefa malala. Aza mierikerika antsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra, mampahery antsika sady mamonjy antsika riavana malala. Izany no Andriamanitra izay tompontsika, mampahery antsika mandrakariva izy ary mamonjy antsika amin'ireo zava-tsarotra rehetra, ireo olana izay atrehantsika. Izany Andriamanitra izany mitantana, tahaka indray aman-dreny mitantana ny zanany mba tsy ho lavo, mitantana ny zanany mba tsy haratra, mitantana ny zanany mba tsy hinjera. Izany indray Andriamanitra izay tompontsika riavana malala. Faniriako ary fanirian'Andriamanitra mihitsy amin'ity androany ity dia izao: hitoky aminy tanteraka isika, ametraka tanteraka ny fitokiana aminazy. Izao sy ianao hitantsika ny Tompo. Amen. Misaotra ireo satria nomenao toky izay tamin'ity androany ity, fa ianao dia hamonjy anay amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra, meonay fahatokiana izany teninao izany, ary aza velanao ianany izay, aza velanao ho teraka ao anatinay izany tsy fahatokiananao izany, ka ahafahan'ny Satana mandrombaka ary mamotika anay. Arovy mandrakariva amin'ilay sandrom-pitiavanao izay, ary tantanao amin'ilay sandronao mahery, ka ahafahanay mifahatra mandrakariva amin'ny fiarahana aminao, ka ny fiainana sisa iray malalo dia ho tena feno fanantenana sy fahatokinanao. Izany vavaka izany dia tononinay sangatahana inony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Haolay Jesosy vahaolanao asihoanao, izy ilay fitiavana sy fiadanana, raisizanio olekeo mpamonjy anao.